Sehatra isan'ny voadona indrindra vokatry ny fiparian'ny valinaretina COVID-19 ny sehatry ny fizahantany. Entina mampiroborobo indray izay fizahantany anatin'izay dia mampiavaka ny tolotra izay omen'ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany amin'izao fotoana izao ny fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato. Ny tsenaben'ny fizahantany dia mifantoka kokoa amin'ireo tolotra misy fihenam-bidy manokana atolotra ireo mpandraraha amin'ny fizahantany ho an'ny ankamaroantsika mponina eto Madagasikara. Tsara ho fantatsika tokoa manko fa maro ny karazan'olona eritreretina ho voakasika mandritra ity hetsika ity. Voalohany amin'izany dia ireo malagasy izay zatra mandeha miala sasatra any ivelany fa noho ny zava-misy ankehitriny dia tsy afa-manao izy, tsy afa-manao an'izany. Eo ihany koa ireo malagasy izay tsy mbola malala afa-tsy toerana vitsivitsy ihany eto Madagasikara. Iray amin'ireo sehatra miankina amin'ny fizahantany ny sehatry ny fanofana fiara. Hatreto tsy mbola tafiditra ao anatin'ny fahazaran'ny ankamaroan'ny malagasy izany raha ny fanazavana. Azo lazaina mihitsy hoe ny 70% ny client dia vahiny avokoa teo alohan'ny corona. Dia ny malagasy misy ihany fa somary vitsy. Izay mihitsy hoe ny malagasy mbola tsy zatra hoe andeha vakansa dia andeha hanofa fiara sisa fa mandeha taxi brousse miaraka amin'ny daholobe dia ohatran'izay foana. Fampiroboroboana ny fizahantany anatin'ny irery ihany no paikady ahafahana manarina amin'ny ampahan'ny fizahantany eto Madagasikara amin'izao raha nambara ny tale jeneraly ny fizahantany. Afaka mampiodina ny fizahantany zany sika malagasy raha ohatra ka mizahantany daholo. Mba ialana n'le hoe tena maty tanteraka ny sehatra fizahantany raha mijerytsika zany any amin'ireo firenena ny ivelany dia ny tourisme national no anisany nataon'izareo zany hoe tsika efa nanao voalohany fa anisany nanao voalohany sika fa ny tourisme national zany no ahafahana mampisurvivre zany le fizahantany ary ahafahana manomboka ahafahana manatanteraka ny tanjona zany dia ny tourisme national no anombohantsika azy. Nanomboka androany arahatra 3 andro etsy amin'ny jardin Antaninarenina ny tsenaben'ny fizahantany izay azon'ny rehetra tsidina maimaim-pona.